Tafiakatra raiky amby polo telonjato ireo olona namoy ny ainy noho ny Covid-19 hatramin'ny malalatsinainy raha ny atotanisa farany navoaka ny tompon'andraikitra teo amin'ny aino manjerim-panjakany androany talata. Ny ampy enina indray ny olona namoy ny ainy ka ny iray avy eto Analamanga, ny roa avy any Atsinanana, ny iray avy any Diana, ny iray avy any Aboeny ary ny iray avy any Vakinankaratra. Enina amby enimpolo kosa ireo tranga vaovao vao marina fa mitondra ny tsipikaretana ka ny roa amby dimapolo amin'izy ireo dia avy any amin'ny fatra Analamanga, ny roa avy any Atsinanana, ny efatra avy any Diana, ny roa avy any Alotramangoro, ny dimy avy any Aboeny ary ny iray avy any Itasy. 80 ireo manaraka fitsaboana manerana Madagasikara ankehitriny ka ny 70 amin'izy ireny dia sokajiana ho marary mafy na misy fasarotana ny aretina. Raha totaly dia efa mahatratra 2,904 ireo efa nitondra sy mbola mitondra ny tsipikaretina coronavirus. Noho ny sy manisy ny korotana sy ny fahatapahan-jiro malatsinainy dia tsy nahazo vatsim-pianarana avokoa ireo mpianatra 780 avy eo amin'ny Oniversité n'Antananarivo no heverina fa azo izany. Ny 110,000 ihany no nandray ny vola malalatsinainy na dia maro dia maro aza ireo mpianatra no ny fanisika teny Ankatso. Raha ny filazan'ny ministry ny posta sy ny fifandraisan-davitra sy ny fampandrosoana arakajy mirindra dia mihoatra noho ny ireo 790 nandrasina mihitsy ary ireo tonga. Nanentana ny mpianatra anaraka an-tsaka sy andavana ireo toromarika mikasika ny daty moa ireo tompon'andraikitra roa ireto androany alatsinainy. Ankoatr'izany anefa dia nisy ny fanatsarana ny fomba fiasa satria nampitomboina anisan'ireo mpiasa nalefa nizarana ny vatsim-pianarana ary ny tarina tsy ho any amin'ny kianjany mitafina Ankatso irery intsony fotsiny ihany ny fizarana ny vatsim-pianarana fa nasiana toerana fizarana ihany koa tany amin'ny toerana roa hafa. Mpianatra 7,000 no heverina fa handray ny vatsim-pianarana androany talata ary 3,000 isan'andro mandra-pahatonga ny asabotsy ho avy izao. Androany talata no nigadina tao a Bahirdary Carolus Andriamaintsinoro sy Silvio Wasiero, mpilalao nandrasana farany tamin'ireo mpilalao andray anjara amin'ny lelao ianany amin'ny Cuba Etopiana Rapitso Laroby. Nandalo avy hatrany ny fitiliana PCR miaraka tamin'ireo delegasiona rehetra izy mirahalahy raha vao tonga tany an-toerana androany talata. Nisy taorin'izay ny fanazarantena ofisialy izay natao teo amin'ny kianjan'ny Bahirdary Stadium ka nanitsana ny ekipa malagasy voalohany ny bozaka izany kianja ilalaovana Rapitso Laroby izany. Andeha mivatana amin'ny televiziona malagasy milalao raha ny vaovao nampitantany jeneraly ofisialy ny televiziona sy ny radio eto Madagasikara. Tsisy kosa ny famorina ireo mpankafy araka hijeriny milalao noho ny antony ara-pahasalamana.